literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary, sansisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora. filira, iarana amin'ny tsilavina Julia Dimy ny aina. tonga sao tanatin'ny fandarana filira isika amin'izao maraina ny alatsinainy 17 avrily 2024 zao miaraba koa ny namana fanjaraza zay tonga mivahiny eto. Ya dia miaraba anao namana tsilavina tafahoana so masaha eto zay tsika. Miaraba ihany koa ny namana liva etsy amin'ny lafiny teknika dia tsy manadino miaraba ny tena koa satria izay daty ny tononina namana tsilavina zay nitsingerina androany zany ny daty nahaterahan'ny fanjazafo mamonjy fa tsy fanjaraza. Ie dia araky ny voalaza zay mirarisoa be dia be ho azy ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ary indrindra hoe mba hifanatitra amin'ny vady aman-janaka indrindra fanakanto izay resahantsika eto zany dia ho lasa lavitra nety filira rahantsika eto ity kasitsaka makatela namana tsilavina amin'izany razo mamy be zany. Ny ankoatran'izay dia mampasevitsika ny hoe adiny ray ny fotoana irahantsika eto ka ny atsakadiny voalohany dia hitondrana famelabelara-kevitra mandidina ny lohahevitra spoken word ary ny aorinan'izay dia andraisana ny SMS sy ny antso mivantana miaraka zany noho izany dia nizao azonareo atao ny mandefa ny SMS ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany 033 08 850 02 dia rehefa mandefa ny SMS ianareo veren'ny vakina aloha le SMS zay vao alefa aty ankoatran'izay keo marino tsara ny fahana hoe ampy sa tsy ampy sao dia tapaka ilay SMS dia tsy ho azonay ny tianareo ambara dia ndeo ro fantarina mahakasika an'ity hoe spoken word ity inona marina izy io avy aiza ny mety hoe ny aviny raha miresaka antsika manko entiny hoe literatura dia literatura malagasy atrano ny resahana eto na lahabolana malagasy atrano no resahantsika eto eto izy somary voambolana amin'ny teny anglisy kokoa asa hoe takany ahoana ny amaritantsika an'izay avy aiza ny aviny izy no manao azy mety hoe ny votoatiny ihany koa satria mampiavaka ny literatura sy ny lahabolana isan-karazany zay le hoe votoatiny izay indrindraindrindra fa ny fomba fanehoana azy. Ya mialohan'ny anaovantsika an'izay hoe famaritana avy aiza ny aviny iresadresaka momba an'ity spoken word ity tsika zany namana tsilavina amin'ity fotoana amin'ity datiny 13 avrily ity sy amin'ny 20 ny volana avrily zany hoe ataontsika injomy taona tahaka ny mahazatsy izy ity zany ka ity fizarana voalohany ity dia anoratsoraka be ny fotsiny tsika ny atao hoe spoken word avy aiza ny leviny izany no tena nampalaza azy ity fa amin'ny heriny hiezakitsika hitondra namana ao anatin'ilay tontolo mihitsy hifazimbona amintsika eto zany hoe amin'ny herintsika zany hiditra lalintalina kokoa fa zao zany ilay karazany atao hoe savaravina sa savarananty sa zany hoe hitovy amin'ilay nanaovantsika ny slam mitovy amin'ny nanaovantsika amin'ny islam dia miteny islam ianao namana tsilavina zay ny ataontsika tetezamita nisy fotoantsika efa nitondra teto hoe inona moa ny atao hoe islam dia manahoana ny endriny dia izany no miangaly azy. Ny spoken word tia dia misy miteny hoe io ny razambean'ny islam dia resaka momba ny spoken word tsika moa zany dia hitantsika hoe tena anty tokoa ve le izy inona moa ty atao hoe spoken word ty arak'izay mahateny anglisy azy zay moa zany dia zava-bahiny izy ty mitovy amin'ny hoe raha miresaka poezia tsika dia le hoe poezia mihitsy dia fa tsy teny malagasy fa teny vahiny no akasiana fa le spoken word zany atseto aloha dia tazomina amin'izay le
anarana ny aviana zay mihitsy le izy fa tsy mbola anisana adika io fa io lazay raha atao arabaky teny zany de hoe Teny Lazaina satria spoken zany le hoe lazaina de le word zany teny fa ohatrany tsy misy heviny izy raha ataontsika zaiky teny verina tsy lazaina raha tsy lazaina izy tsy teny ya de ny spoken word zany de iray amin'ireo zava-kanto vita amin'ny teny de miseho izy io amina endrika fanehoana lahatsoratra am-bava tsy mety misy zavatra mifangaro kely fa mila hoazavaina kely hafa moa le hoe antsoratra de hafa ny hoe am-bava fa ity spoken word ity zany antsoratra izy fa ny fanehoana azy zany de tsy mba tahaka le hoe any anaty gazety any anaty boky fa tsy maintsy tenenina zany hoe raha tononkalo izy zany de le hoe antsaina fa ny spoken word zany tsy maintsy lahatsoratra tononina am-bava izy zay ngamba no mazava kokoa am'ilay hoe miseho amina endrika fanehoana lahatsoratra amin'ny teny zany hoe lahatsoratra tononina am-bava ny spoken word ity zany tononina na ventesina moa zany tsy de mifakaiza ngamba izany voambolana zany de tsy lahatsoratra tsotra nefa ny spoken word fa manakaiky kokoa ny poezia izy zany hoe mizara ho an-dalana fohy misy gadona de misy na tsy misy rima de mampiasa sary teny ihany koa zany reo mpiangaly an'ireo spoken word reo de misy fihetseham-po koa any anatin'le izy na dia iray amin'izay mampiavaka amin'ny spoken word aza ilay fanonona azy amina fomba mirehidrehitra satria hitantsika any anaty votoato moa efa avy hoe inona moa zany tena voizina ao anatiny tony karazana zava-kanto vita amin'ny teny antsoina hoe spoken word tony tsy praozy izy zany satria mety raha vakina atao hoe antsoratra le izy zany de eritreretina hoe io ve tsy poezia satria manana endrikendrika poezia le izy zany raha ambony taratasy na ambony fafana de mitovitovy amin'ny endrika ivelany zany endrika ivelany fa any amin'le fanehoana no mampiavaka azy de mifantoka amin'ny teny izy zany zay moa maha-word le izy mifantoka be de be amina teny izy zay ventesina amina feo mafy sy mazàna nefa mora raisina ny voambolana fampiasan'ireo mpiangaly spoken word reo satria arak'izay le izy hoe ventesina amina feo mafy zay zany misy hevitra tiana iantefa mivantana ary mora raisiny mpiaino tena atao hoe mpiaino mihitsy izy zany fa tsy mpamaky mpiaino mora raisin'ny mpiaino zay zany raha hoe faharitantsika tsotsotra hoe inony ty spoken word ty ka ray amin'ireo karazana zava-kanto vita amin'ny teny izy zany izy moa zany hoe spoken word azy ny tenitsika hoe voambolana amin'ny teny anglisy afaiza marina zany ny tena nevina izy ty raha ny tantara zany na manatsylavina de Tany Etazonia tany no nipoiran'ity karazan-daba literatura atao hoe spoken word ty tahaka ny avian'ny silama ihany koa ny silama koa ny avy eo amin'ny faritsy Etazonia tao no nipoirany tao Chicago izy zay de tahak'izany koa zany ty spoken word ty de Tany Etazonia tany no nipoirany izy io de vokatra hetsika ohatrany hoe nisy firehana zany firehana teo amin'ny lafin'ny kolotsaina zay ny literatura moa zany ny tena nisongadina natao anatin'izay firehana zay nataony zareo hoe hetsika bit B-E-A-T zay moa zany za tononina amin'ny fanoanako azy fa le tononina amin'ny teny anglisy izy de B-E-A-T de hetsika bit sy ireo mpanankato amerikanina maintotra zany no nampiasa n'io teny hoe spoken word io ho azavaintsika hoe any le hoe inona le hetsika bit io satria ao anatin'io hetsika bit io le natsony zareo hoe bit generation tany anglisy zany no nisehon'io ezahantsika ho azavain'io ihany zay rehefa avy eo satria misy ifandraisany be de be amin'ity hoe spoken word ty io bit generation io de izy io zany
endrika ohatrany hoe misy teknika hafa vaovao tahaka ny niseho tamin'ny slam efa niresantsika teo ihany, namononana anio spoken word io, de amin'izay izy hoe ventesina amin'ny feo avo sy mirehidrehitra zay. De matetika ihany koa zany ny spoken word atao miaraka amin'ny mozika. Amin'ny ankapobeny moa zany izy de tena hoe miaraka amin'ny mozika mihitsy. Zay zao isa zay avahany amin'ny slam tsy voatery isy mozika. Amin'ny ankapobeny ny slam tena tsy misy mozika mihitsy, fa ny spoken word zany de misy mozika miaraka aminy. Mety mozika manaraka le ngadona mihitsy io de mety mozika lafika ihany koa anefa. De na ny fanehoana aza zany samy hafa ny fahasamihafana mety ho hitantsika ihany zay fa ve inona zany mahasamy hafa n'ity spoken word ity amin'ny slam. Fa izay zany aloha lay niaviany niainga avy amin'ny hetsika beat generation io. De araka lazaintsika teo moa zany natao hoe teny anglisy ary ny amerikanina moa fantatsika fa miteny anglisy. Teny anglisy ny amerikanina satria mponina ao États-Unis sy ny avy any États-Unis sy ny Grande-Bretagne moa zany raha tantara de misy famatorany ihany zao. De teo amintsika zany teny hoe inona moa zany zao atentsika miteny malagasy izy ity zany satria ny ankabetsahan'ireo littérature miditra teto Madagasikara zao de saika voadika tamin'ny teny malagasy avokoa, na tonga de nadika no akasina fotsiny tahaka ny hoe littérature, poezia. De efa le teny teo ihany zany fa tsy nitadiavana hoe inona ny voambolana malagasy tena malagasy fananjifa amin'izany, na de nisy aza rehefa avy eo ny hoe tononkalo. De karazana littérature zany amin'ny ankabetsahany amin'ny ankapobeny de saika nahitantsika dikany tanjify, tsy dika moa zany fa tanjify amin'ny teny malagasy avokoa. Fa ity spoken word ity zany hatreto aloha izany de mbola tazomina amin'izay le anaran'izay ihany. Fa raha hoe ny teny manazava azy de hoe teny am-bava na Teny Lazaina, zany angamba no mety hoe mifanakaikikaiky aminy. De aingam-panahy mitovozona avy amin'ny fomba jazz, le jazz eton'reto le tamin'ny fotoana anzy moa reto le amerikanina le mainty hoditra reto ny tena manana zay aingam-pamoronana teo amin'ny tontolon'ny jazz, ny soul, ny blues sy ny sisa zany. De nisy an'izany mpanoratra natao hoe Kerouac, de misy an'izany Ginsberg ary Bronx zany zay zany ny tena nalaza tamin'izany atao hoe hetsika beat generation zany. Ho azavaintsika rehefa avy eo zay mba tsy lazana hoe miteny foana fa sao de hoe inona daholo ary zany tenenin'ny zala zany. Karaka izay tsy ampiandrelan'ny zareo tsika fa ndao tonga de fantariny mahakasika an'izay le hetsika sy le hoe voalaza manodidina ny hoe beat generation io. Ay, miainga amina tantara kely, misy tantara kely mihitsy zany izy io namana tsy lavina. Izy io zany lay beat generation io zany de hetsika littérature zava-kanto tany Etazonia tany tamin'ny taopolo 570 sy 770 tany. Tany zany no nateraka an'izy io raha fiteny le hoe teraka satria rehefa miteny izany moa de izany zany de izany zay. Tany zany no nampalaza io hetsika io. De ny voambolana hoe beat zany nampiasaina tamin'ny taonjato faha 20 de niantsonan'ireo plein reny misy andian-jatovo zany mireny fotsiny eny zala zany de mandeha atsokosoko asa na teny malagasy le hoe mijapy le mijapy an'ireny le fiaran-dalam-by mpitady sahetan'ireny zala, zany hoe mandeha atsokosoko zany ny dikan'izany de miditra any anatin'ireny izy le bandikely etsy amin'ny fasankarana etsy mitovy amin'ireny le zay moa le
fiteny tanoa na fiteny efa fantatsy nizay tsy hoe mijapy tomobila, mijapy sarety, fa io tena hoe mijapy lamasinina alabaky teny mihitsy io, fa tsy le hoe manaraka ny ataon'ny sasany fa tena mijapy lamasinina mpitatsy etan'izay mihitsy ny zalahy eo. De reny zany le natsoina hoe beat tamin'ny tany amin'ny taonjato fa 7 tany no poizina zay. De io beat io mena hevitra zany, mena hevitra hoe olona resy, kivy, voatsinjy, voahitsakitsaka, tsy manana herintsony. Asa raha mahatadiditsika tamin'ny fotoan'androny etsika zoama sy ny salamo zany, fa tsy bita kosa zoama, fa mampitovy fotsiny tsika hoe nisy fotoana hoe teraka teto amintsika zany zoama zany tany amin'ny taopolo 70 tany. Nisy an'izany zoama zany hoe zatovo oriasa malagasy. De natao hoe zoama no niantsoana an'zalahy. Nisy an'izany atao hoe zalie zany, nanagasiana hoe lay zalie. De lasa analana tanora, vonjona tanora mihitsy le zany. De zay nefa tsy hoe analana nentinentim-poana fa nisy zavatra nataon'izay tao anatin'ny fiarahamonina. De saika niompana tany anatina tolona zany zao zoama zalie zao. Ankehitriny siasiatra de someromady angambany izy satria zatovo asa malagasy moa zany le zoama. De zay zany no nivonjivonjina ho lasa hoe alie zany, hoe lay zalie, de natsoina hoe zalie. De mahitsitsika ataontsika ao anaty fonoteny zany ohatra zany fa tsika manakatra le hoe beat sy beat génération rehefa avy eo de teraka tao anatin'izay zany ny vakisova. Nisy an'izany hoe jomakapama, fa ny jomaka avy amin'ny hoe zoama ihany, fa ny tenenina tamin'ny fomba miaingitsy izy zany de lasa hoe jomaka, fa zoama ihany ny jomaka, zany hoe zoama mpamarinana zany le hoe jomakapama. De zay zany manao an'izany le atao hoe hira vakisova. De ao anatin'ny hira vakisova hira tolona, tsy fanekena ny tsinjahazo lena, tsy fanekena mitolona amin'ny ady tsaranga sy ny sisa sy ny sisa. De mitovitovy amin'izay zany reto le beat reto, fa saingy ny endrika tsy mitovy amin'le ohatra an'izay le hoe zoama sy ny zalie teo le etsikany atao fa reo zany niompana kokoa tany amin'ny tontolon'ny zava-kanto. De io le beat io moa zany satria le mainty hoditra reny zany tena natsony an'io hoe beat io le kivy resy, voatsinjy, voahitsakitsaka sy ny sisa reo. De nefa ny tena mpiangaly jazz, mozika jazz tamin'ny vanim-potoana nisy le beat génération io zany de saika reo le mainty hoditra mba tsy ilazana hoe mainty hoditra avokoa zany reo le tena mpiangaly mozika jazz reo. De zay zany ny sokajiana am'le hoe olona efa lany aika eo amin'ny fiainana zany efa valaka tanteraka, efa ketsaka, efa le miady, tena miady fo ao anaty fiainana mihitsy zany de nefa lasa niantsona mihitsy ny ihany koa an'ilay gadona tany amin'ny mozika jazz, io le hoe beat io, zany hoe any mpiangaly jazz zany raha vao miteny hoe beat de efa misy zavatra ao anaty lohany hoe any amin'le gadona zany. Efa lasa misy fikisana zany matetika moa ny ankabetsahany voambolana de tsy vitsy ny voambolana mandalo amin'izay fikisahana zay hoe raha ity ny tena heviny de rehefa avy izy lasa mikisaka ato kokoa de lasa miova manaraka an'izay koa zany le heviny hoe velona izy. De zay manamarika le fahavelomana teny zany. De misy hoe poeta beat, de misy an'izany poeta atao hoe Alain Gisbert sy Lawrence Ferlinghetti zany de zao zany tena namoaka rakom-peo momba ny fiangaliana spoken word io mihitsy zao zany. De zany moa zany de raha hoe tany amin'ny taopolo 770 tany napalaza an'ireto le beat génération reto de nalaza lava be mihitsy zany io le etsika sy lay vokatra io. De reo le poeta le tany saintsika hoe namoaka
karazana hoe album mihitsy moa zany ny filazana an'izany de taty amin'ny taona 770 ty tany mbola tena nanakoako mihitsy zay le vokatsy le fioiran'zeto le atao hoe beat génération zeto zany na teraka an'io le spoken word io de mifanakaikikaiky am moa zany ny gadona ataoko hoe mifanakaikikaiky akoatran'ny hoe slam poezia zany de ny rap fa ny rap moa ngadona le rap fa tsy tafiditra ao anatin'le hoe eny mety zava-kanto vita amin'ny teny ihany satria raha le tononina raisina tsy maintsy miainga amina tonona eny zay vao iraina le izy fa raha mozika fotsiny amin'izao izy de tsy misy teny ao anatiny de mampiavaka zany tena hoe iavahana zany amin'izay le ty tontolo anankiray ty zany rehefa miangaly an'io tahaka ny mety hoe misy itovitovizana zany ny rap sy ty le spoken word ty de hita zany eo amin'ny fomba fiteny le fomba le ampitanan'le hafatra zany hoe le anonana an'ilay littérature lay lahatsoratra zany lay poezia le fomba fanonana an'zay zany de mifanakaikikaiky izy sy ny rap fa misy any ny iavahany hitantsika rehefa avy eo moa zay hoe inona no iavahany zay le ndrasantsika lavalava zay zany mahakasika an'ilay hoe beat génération sy ny vokatra nateraka tao anatin'le izy teo amin'ny tontolon'ny littérature fa ireo zany niteraka an'ilay hetsika fanoherana ny tsirariny ao anaty fiarahamonina ny fanilikiliana ny maintioditra tsy hoe tao Amerika ihany zany ireo tsy hoe Tany Etazonia ihany fa saika maneran-tany mihitsy satria hitantsika eo rehefa avy eo ny fiparitany io le word spoken word io fa na miparitaka naneran-tany ara le izy de ny votoatiny tsy mba niovy zany mihitsy ndao aro fantana inona zany tena votoatiny izy ty miresaka an'izay ohatrany hoe fiforetana anaty zay ihany ve sa mety mba milazalaza ny vitsivitsim-po ihany koa izy ty ny any amin'ny votoatiny zany de tena mifamingotra araka le beat le niresantsika teo hoe iza le beat reo de ny fotom-pisaina ny fomba fanoherana sy ny hetsika nataony de ny ty spoken word ty zany de miventy fanoherana ny rafitra mahazatra ao anatin'ny fiarahamonina zany hoe le tiana ho ampara amin'ilo hoe rafitra mahazatra io zany le hoe misy fangejana ao misy fanavakavahana ao misy fanambakana zany hoe ny fiarahamonina anjakan'ny tsirariny de zany zany toeriny reto le mpiangaly spoken word reto de zany hoe maneho zany fahafahana sy fiainana mirindra sy mikatsaka fiainana mirindra sy milamina zany ny votoaty ny anatin'ny tony spoken word tony de indrindra moa zany fa hoe njary miseho ao anatin'ny fiarahamonina isiny le mpiangaly aloha de io mihitatra io rehefa avy eo mety eo ao anatin'ilay firenena ray manontolo de mihitatra maneran-tany mihitsiny satria ohatra zao hoe manohatra ny fanavakavahana ambolokoditra zany hoe fanilikiliana an'izay mainty hoditra de tsy le mainty hoditra ao anatin'le tontolo isiny lay mpiangaly spoken word ihany fa ny manerana zao tontolo zao mihitsy no tononina ao anatin'le izy zay le hoe tsirariny raha mbola misy samy olombelona nofo sy raha io moa fiteny mazatra le hoe rehefa didina de samy raha menamena no mivoaka ao nefa misy an'izay le fanavakavahambolokody zay miteraka fanilikiliana an'ireo mainty hoditra ao anatin'ny fiarahamonina de amin'ny ankapobeny zany ireny tena voizina ao anatin'ny ty spoken word ty raha ny tsara marina aloha atsika rehetra misy SMS efa milatsaka ihany mantsy ato milaza manao hoe inona ny oabolana nytoyany sy ny raiketiny zany makasika an'izay spoken word zay no nyresantsika eto anatin'ny resaka sokajy littérature isika de manodidina an'izay zany no tena mba irina ny SMS avy aminareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 efa miresaka moa eto hoe saikasaika
ino moa zany kambana na hoe tsy haiko prahavavy tsy mitovy sa ohatra sy ny ahoana amin'ny poezia sy ny slama le izy de izay no nresahana eo. Ny votoatiny zay nresantsika zay mbola misy ampiana ve sa manakory? Ny fomba fanehoana satria io koa de na ny lahabolana anjesantsika teto na ny poezia tsy mantsy efa nitondra ny poezia teto na ny slama de isan'izay mampiavaka iavana amina karazan-dahabolana hafa io fomba fanehoana io. Ny spoken word tsy mitovy amin'ny slam izy satria ny slam matetika dia anatina fifaninanana no fanehoana slam de dikan'izay zany tsy maintsy misy lay mpiangaly amin'ny tontolo slam zao resantsika zao tsy maintsy eo lay mpiangaly de tsy maintsy misy lay mpanajika eo de tsy maintsy misy mpitsara zay anankitelo zao zany farafahakeliny tsy maintsy feno zay vao feno lay fiepesa mahasalama poezia zay ifaninanana izy io matetika fa ny amin'ny spoken word malalaka izy zany tsy mba mitaky an'izany hoe mila mpitsara mila an'izao fa ny sehatra rehetra zany de azo anehoana azy ny fotoana rehetra de azo anehoana ny spoken word fa ilay fomba fanehoana azy arak'izay hoe spoken word zay zany de tononina amina feo enjakenjana zay izy feo enjakenjana mafy satria ny tanjona de ny atafitan'ilay hafatra any amin'ny piaino sy zay le tena hoe kenjena tena iantefan'le hafatra ao anatiny de ny voambolana ampiasaina ao anatiny voambolana mazava fa tsy ekena hoe mampiasa sara teny izy fa mety misy fotoana le fanehoana enjin-javatra ohatra zany tena ampiasainy satria mety mampitaha misy zavatra ampitahainy ao anatin'ilay rehefa miampita hafatra izy zany mety hoe tsy miteny mivatana am'le mpangozon-karena izy ohatra fa mety ataony hoe voaibe ohatra zany fa voaibe tsy mangozon-karena kanefa misy fiteny hoe ampimamba ihany koa mety mitovitovy amin'izany mety hoe am'le mpanao ampimamba izy de atsony hoe voay reo zany mamba mpanao ampimamba de zay ho sasara teny takan'izany kanefa mora azo mora takatra tonga de voarain'ny piaino avy hatrany reny sarateny ampiasainy reny de akoatran'izay hoe feo avo sy mirehidrahitra zay zany de mazàna ary saika mampiasa mozika foana zany reto le mpiangaly spoken word reto de ny rehefa eo mpiangaliana n'ilay ty karazana literatura anankiray ity de tsy ny teny fotsiny ihany no entina mampita fa na fihetsiky ny tanana fihetsiky ny vatana de ny ratsambatana zany de ny ratsaminy hoe maso ny taze zao zany ampiasaina ampitaina n'ilay hevitra avokoa ohatra zany hoe raha miteny hevitra masika be ve de itsika de tsy maintsy endrika masika no entina ampitana hevitra masitsika de ohatran'izay zany ampitenenina avokoa zany reny ao anatin'ny tontolon'ny spoken word zany hoe feo fihetsika de ao anatin'ny fihetsika ny vatana sy ny tarehy reny de miasa avokoa reny amin'ny fanehoana ny spoken word ty raha ny zavatra nisy teo de eo amin'ny tontolony hoe famoronana moa zany satria raha tsy misy ny famoronana ve moa inona no aseho eo de malalaka be amina le lohahevitra voizina zany fa amin'ny ankapobeny izy de zay le mifantoka kokoa amina ady amin'ny tsirariny ady amin'ny fanapaka vahambolon-koditra ny fomba fitonjana hatramin'ny fomba fipolitika mpitonjana ao anatin'ny fiarahamonina reny tany saina ventesina spoken word daholo reny ary tsika rainy sy tsika fony mihitsy ny azy zay ihany koa no ataontsika hoe tsasakadiny voalohany nitondrana fa mialabelara-kevitra na nazavana ny mahakasika an'ity hoe spoken word ity fotoana izao anamariantsika hoe azo ataony mandefa ny SMS mamaky an'izany toraka izany ihany koa ny antso mivantana de mariantsika vetivety
Sehatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS. Sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana. Ny 020 22 443 90 no afanareo mety mivantana amin'izao fandarana izao na inko ny 020 22 442 09 rehefa ao anatin'ny antso nareo dia vononareo tanteraka aloha zany ny radio mba tsy isian'ilay feo maverina makany na ihany koa hoe ahena farany ambany ny feo an'izay radio izay ho an'ireo mandefa ny SMS dia 033 08 850 02 tsara ny manamarika hoe vereny vakina ny SMS milohany antefasana azy aty aminay aty zany hoy ianareo ato milaza manao hoe inona kay ny mahakanto an'ilay literatiora. Ny mahakanto ny akapobeany mantsy zany resaka zany fa tsy inona mahakanto spoken word. Ny tena isany izay mahakanto ny literatiora dia ny fahaizan'ilay mpanoratra mampiasa sariteny. Satria akapobeany ty tenintsika fa tsika tsy miteny hoe poezia na praozy fa amin'ny akapobeany io zany dia fahaizany mampiasa sariteny zany hoe havanana amin'ny fampiasana voambolana fihezateny somary miataka kely amin'ny andavanandro ilay mpanoratra nefa malaza tanteraka ilay dikam-bara hafatra dikam-bara ao anatin'ny soratra ataony. Zay izy raha hoe fitinana tsika amin'ny akapobe satria raha vao miresaka literatiora ny atsika misy ny poezia, misy ny sombin-tantara, misy ny tantara foronina, misy hatramin'izay ny tantara fiainao monja-peo be dia be ny karazany fa zay ilay izy zany amin'ny akapobeny. Hoy ny namantsika ato milaza manao miarabanao namana fanjaraza ny amin'izay fitsingerana taona naterahanao zay tsy manakambara fa dia zay mirarso ny namantsika ato salama ny hira ny gangsta baba ve anisan'ny ao anatin'ilay atao hoe spoken word. Io ilay teneniko teo hoe hitsaralan-dalina kokoa tsika fa misy tsy gangsta baby ihany fa misy mpira vitsivitsy mpira malagasy zany zay teneniko ireo dia amin'ny heriny dia ho antanitsika eto fa hitondra namana ao anatin'ilay tontolo tsika dia iray amin'izay antanitsika azy zay hoe gangsta baby ve manao spoken word dia ohatra koa hoe plein ve manao spoken word dia ohatra koa hoe poète rebelle ve manao spoken word ho antanitsika zay faingrove manao an'izany kosa tsy mety misy fotoana manko afangaron'ny olona ny spoken word sy ny rapy misy fotoana zao fanakaikikaiky eo slam spoken word rap fa ny teraka taloha indrindra amin'izao le anankitelo ny tany saiko ireo zany dia ny spoken word dia sisan'izay reto le taty aoriana nakanaka tao anatin'ny spoken word kely mety mitovy amin'ny akapela ve zany mba sy ho santionany hoe azafady. Akapelany jetsarehetra azo anaova atao akapela daholo na ny hira misy mozika ao anatiny zao ohatra zao hoe lanitra mangamanga iray ny antsaly izy iny raha tsy diso ahako miaraka amin'ny zava-maneno iny nefa rehefa avy eo rehefa ny angalinjy mbarsa lalana izy dia nataony akapela. Zany hoe tsy lay ngadona zany mahakapela ny akapela fa ilay izy iraina tsy misy mozika ao anatiny fa ny spoken word any amin'ny akapobeny misy mozika le hoe grand corps malade ve isan'ny mangaly an'izay sa hoe io zao adihevitra ihany koa io satria raha le ataony grand corps malade zao ka manao famaritana atao hoe spoken word tsika dia atao spoken word le ataony kanefa grand corps malade tena sokajiana tanteraka ao anatin'ny mpiangary slam ary zany tena maha grand corps malade grand corps malade le fiangaliana slam izy iny ara moa tsy diso isaky misy le fifaninanana raisam-pirenena dia isampitsara eo foana le grand corps malade. Raha ny fahazahoako an'izany dia mila endrika matotra sy masika zany rehefa miteny an'io zavatra io. Lay fihetsika mihitsy satria aza tonoina fa raha hiverana any amin'ireto le hoe bit tsika
dia olona ao anatina ady mihitsy nizeo zany fa tsy ady sanjy tsy ady basy fa ady vava ny tena ataon'izeo a zany hoe kapobava mihitsy efa ntonga izay kapobava teto izay tsika namana tsy lavina tena kapobava mihitsy ny ataon'ireo le bita zao zany a amin'ny teny zany a no fitaovam-piadian'izeo teny dia io spoken word io zay ny tena fitaovam-piadiany dia tsy olona mitsikitsiky mihitsy no manao an'izany fa tena olona masitsika arak'ilay firehetan'ilay hevitra ampitainy ao anatin'ilay lahatsoratra ny soratany zany a dia tononina ventesina am-bava avy eo. Io zany samy hafa amin'ilay hoe ianao koa ty ohatra ny mampame ka ianao tsy mome fa tezitra tsy mifanaka zany zay zavatra resahana izay a. Ny 020 22 443 90 no afanareo miditra mivantana ao anatin'izao fandarana izao a, na ny 020 22 442 09 araka ny fanamarina teo nareo zay maniry ny hiditra mivantana dia vononareo tanteraka aloha ny radio na hena farany ambany zany a ny feon'izay radio izay. Ireo maniry andefa ny SMS a dia ny 033 08 850 02 zany a no ahafahanareo a mandefa an'izay fanamarina resahana ao anatin'le izy dia hoe vereny vakina aloha ny SMS mialohan'ny andefasana azy aty akoatran'izay marino tsara mifahana sao de lava loatra ilay SMS ka tsy voaray ny tapany amin'izay. Arabainy ny ragasy ve spoken word bon anniversaire hoany? Misy milaza hoe karazana spoken word ny ragasy filazy zay a fa rehefa tena fahazitana ve dia tena spoken word tokoa ny ragasy manakaikikaiky satria i ragasy io anie ny tena koa moa marena fa tsy mahay mozika fa rehefa mihaino jazy a dia mihaino i ragasy misy zavatra mitovitovy ao anatin'ilay mozika na jazy a sy i ragasy dia tsy fantatro hoe misy fiakony a amin'ilay satria ny ragasy aza tonoina fa matetika dia tonon-kira ao anatin'ny tonony ao anatin'ny ragasy a dia saika mitsikera fiarahamonina matetika saika fitsikerana fiarahamonina fa aseho amina endrika manintona indraindray mampiome fa rehefa tena zoina le izy a dia misy hafa sagoavana tiana ampitaina ao anatin'izany iragasy ny akabetsahan'ny hira moa zany dia izany fa iragasy tian'izay mpanao ohatra teo ty dia misy koa manko any anatina fahamaritana any hoe fanononana an'ilay lahatsoratra lahatsoratra moa zany tsy maintsy soratany nosoratany iny no tononina dia zay a nisan'izay mampiavaka ny spoken word. Dia misy manao hoe mitovy amin'izany hoe iragasy nosoratana aloha le izy zay vao noentina teny kianja rehefa masaka tao anatin'ny famerenana sy ny anasakarazana dia zavatra mitovitovy amin'izay le izy fa atsika zany tsy afaka hiteny hoe enina tsia amin'io fanontaniana io fa ezahana io averiny zay fanontaniana zany amin'ny heriny a dia hitantsika hoe eny ve sa tsy fa izahay eto aloha zany za le fahamaritana dia manakaikikaiky le izy manakaikikaiky. Salamaona mantsika ato ilay tononkalo mandeha tsy misy rima ve tafiditra ao anatiny ihany sa inona no filaza azy reny tononkalo ihany ve ireny? Lasa mivadika tononkalo moa zany resakintsika eto tononkalo tsy misy rima satria tsika teo ny teny hoe ny spoken word mety hisy rima mety tsy misy amin'ny ankapobeny spoken word zany tona malalaka izy zany hoe io zany le atao hoe rafitra malalaka fa tsy ilay rafitra hoe voarefy ny isan'antalana dia miady tsara ny rima dia efa voavariko any le fanontaniana teo zany hoe misy ny tononkalo malalaka dia misy ny tononkalo malala-javitra tononkalo zany tsy voatery miady rima ny tononkalo. Ndao sika anaraka n'ity hiran'ny grand corps malady ity ahafantanareo hoe tsotra n'ity le izy mitovitovy amin'izay le izy zay ny mahakasika ny hira iny raha nireo anatiny ao somary misy rima kokoa.
miata zay mamitsy zay a dia zay zao a le mampisalasala antsika hoe slam ve zany sa spoken word ve zany fa slam kokoa manko zany zay no enotsika satria tsy misy an'ilay fampitanafatra am'izay jetra be reny fa ny misongadina ao anatin'iny zao a dia le izy aloha zany hoe mandoko ny tontolo ny vehivavy izy dia miata zay malay lahatsoratra nataony a dia eo amin'ilay fanonona le fanononana iny zany a misy an'le fikorianan'ilay teny iny moa zany le antsoina zareo flow 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 dia ny mpiangaly mozika mahafantatra zany flow zany daholo indrindra fa ny mpiangaly jazz a ao anatin'ilay izy teo zany zamentsika dia misy amin'ny ankapobeny a mirindra ilay fanononany le grand corps malady a dia misy fotoana milanto zay izy a dia misy fotoana manonona aingana tononiny aingakaingana be le ao anatin'ilay misy apahana fihezanteny eo a tononiny aingakaingana be zany zao a iray am'izay iavahan'ny spoken word nefa zay zavatsy zeny le antsoina hoe flow io dia tsy haiko aloha le antokanaliso fikorianana no azahoako azy kokoa hoe ndraindray a tononina miadana mazava tsara mihitsy le izy a dia ndraindray a tononina milanto tononina normaly dia misy fotoana tononiny aingakaingana be mihitsy lay misy apahana fehezanteny sady mihamafy no tononiny aingakaingana be a dia mihamalefaka an'izay iny rehefa avy eo reny zany a anisan'izay mampiavaka ny spoken word reny nefa hita ihany koa any anatin'ny slam tsy mahagaga moa zany satria teo tsika niteny hoe razambian'ny slam ny spoken word ane tany amin'ny taopolo 5,780 fa ny slam taty amin'ny taopolo 20 no teraka dia gaga vetsika raha hoe misy roapolo taona tanany elanelany ara-bahina hoy le namanato tena tsara ny fandaharana mankasitraka anareo ihany koa aloha hatreo e mankafy azy a ny 020 22 443 90 no afanareo miditra mivantana na ihany koa ny 020 22 442 09 ho anareo maniry ny andefa ny SMS dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02 dia ny SMS ato miraraka ihany lay firarintso hoe miaraba ny namana fanjaraza na tratran'izay tsingeritaona naterana dia izy zay moa saika hoe atambatro ry amin'ny farany daholo ny fisaorana sy mifankasitrahana fa alao isaika izay misy dia azo foana ny fisaorana sy fankasitrahany eto ararotsika kely a manjam-pisin'ny hoe miditra mivantana sy ny sisa hoe inona no azo anavahana zay inona mety ho fahasamihafana azo tarapina ao anatin'ny spoken word sy ny slam satria tsika teo nandefa le grand corps malady moa zany dia le grand corps malady slameur nefa ny zavatra ataony a ohatrany manana endrika spoken word zany dia hoe inona lay toetra mety ho samihafa amin'ny spoken word zao a dia malalaka tanteraka na ny fomba fanehoana na ny fomba famoronana n'ilay tonga an'le izy hoe spoken word fa any amin'ny slam poezia dia amin'ny ankapobeny a misy fitsipika arahana ao anatin'ilay slam poezia dia efa le tenentsika teo moa zany hoe rehefa misy le izy a dia tsy maintsy amina endrika fifaninanana dia misy mpanotsiny eo a dia misy an'ilay mpislam eo a asa raha eken'izareo slameur zay teneniko hoe mpislam zay misy an'ilay mpiangary slam eo a dia ndao ataontsika hoe sady mpislam dia ndraindray ataontsika hoe mpiangary slam dia misy mpitsara eo zany hoe
voafetra amin'ny fotoana dia anatina fifaninanana dia zany amin'ny ankapobeny zany fitsipika fa ny spoken word dia malalaka dia tsy mba voafetra anatina fotoana na fombafomba amin'ny fanehoana azy. Dia eo amin'ny lafin'ny fampiasana mozika dia ny spoken word amin'ny ankapobeny dia mampiasa mozika na mozika tena misy gadona mifanaraka amin'ilay poezia mihitsiny na mozika lafika zay moa iantsoana an'le fond sonore le hoe mozika lafika dia mety misy ny fihetsiky ny vatana sy ny sisa zany dia ndraindray koa ohatrany misy dia zany mihitsy anatin'itony spoken word tony. Dia aty amin'ny slam poezia amin'ny ankapobeny tsy mampiasa mozika izy amin'ny ankapobeny fa misy fotoana mampiasa ihany dia mifantoka amina toniteny sy feo kokoa zany ny io zany mifananjify amin'le hoe tononkalo ve ny misy rima sy ny ngadona ohatran'izay fa aty amin'le slam misy tena voarefy mihitsy io amin'ny ankapobeny zany fomba ny slam tena voarefy mihitsy ny isan'antalana io amin'ny slam fa malalaka be izy aty amin'ny spoken. Dia ny sehatra anehoana azy zany dia misehatra malalaka be amin'ny spoken word dia mety hoe any amin'ny radio io mety hoe any amin'ny télévision ohatran'izany fa ny slam poésie dia amin'ireny hoe festival na slam poésie ireny zany dia endrika fifaninanana foana no anehoana an'le izy amin'ireny dia aty amin'ny spoken word zany adika zany tsy misy an'izany hoe misy mpitsara eo mifampanatrika aloha tsy maintsy misy fa tsy mila an'izany mpitsara zany izy fa ny tena zava-dehibe aminy dia ilay fampitana an'le hafatra tsy mitovy amin'ny slam poésie hoe misy mpiainy dia misy mpitsara dia ny ankoatran'ny mpitsara moa zany ireo le mpanatrika ireo koa afaka manome isa aty amin'ny fifaninanana slam poésie. Dia ny fihetsika malalaka be mihitsy ny fihetsika rehefa maneho an'itony spoken word tony dia na mipetraka ianao na mitsangana ianao dia araka le tenentsika teo hoe na ratsambatana ny maso ny tarehy ampiasaina ampitana hafatra daholo fa ny slam poésia lay sehatra iseharana mihitsy no mametra ny fomba eto maneho azy. Zany zao dia mety hoe endrika fahasamihafany fa ny itovisa moa zany araka ny tantara dia hoe samy tao Etazonia zao niteraka samy zanaka amerikana samy zanaka amerika zany na ny samy bekitana na spoken word na ny slam dia samy tononkalo tononina am-bava daholo izy ireo. Dia eo amin'le fomba fanehoana moa zany hoe misy maneho fihetseham-po ve dia mifantoka amin'iza kokoa samy ahitana fihetseham-po na ny slam na ny spoken word dia tsy maintsy eo foana zany ny mpiaino na ny mpanatrika io moa araka le nitenen'ny ranjazana mihatra hoe na toy inona fiezineziny mpanoratra dia janona ho tapany ihany ny asa sorany fa ny mpamaky no mameno an'izany hoerany dia eto izy zany lay mpiaino lay mpanatrika no mameno no herany ny angaly hoentin'ny mpiangaly spoken word sy ny slam. Iny ataontsika anaty fonoteny fotsiny satria miaino an'le le grand corps malady teo tsika moa. Raha misy ataontsika ohatrany hoe mpiaino ka efa mpiangaly an'ity hoe spoken word ty any ka tsy ho isan'le vahiny eto amin'ny heriny dia afaka manao an'izay ny tsika amin'ny heriny zany hoe miomana amin'ny fana ianareo dia afaka henona ny zavatra ambaranareo ndraindray ihany koa misy zavatra efa miforononareo matetika manko dia zay ny zava-misy rehefa talata ny andro na ny harivan'iny dia misy SMS tonga eo milaza hoe ity ve mafeno an'le fepetrany resana tamin'le maraina tao anatin'ny fandaharana FILIRA iny dia efa forononareo any le izy dia soraty dia amin'ny fotoana mampety azy vakina eto henona eto zay le zavatra ny forononareo tany satria misy mamorononareo vao avy maheno an'le fandaharana. Ka nantena koa na Matsilavo na
mivoaka eto amin'ity fandarana ity manjam-pahatonga ny alatsinainy ezany ananjana ako de hoentsika eto de ho tsarain'ilay namana pahabe maso eto zany tsy pahabe maso fa pahabe sofina hoeny moa zany teny tsy miady zany teneniko zany fa sao de misy mampiasa zany hoe mety ho spoken word ave zany sa inona fa nisy fotoana efa nananjana nanosa slam de nomezan'ilay mpiangary slam manatoka hoe mijanona ihany eo amin'ny tontolon'ny poezia fa tsy slam zao de ananjana e mananjana angah momba ratsy zany eto misy olona love be amin'ny fandaharana tena tiany be olona fandaharana tianay koa nareo tianay de mifankaty etsika zany inona mety mahasamy hafa azy amin'ny vazo miteny misaotra ilain'ny mpanao politika zareo sa hoana ny vazo miteny sy ny slam sy ny spoken word ho valitsika amin'ny heriny koa rehefa tena tonga eo lay le tena mpiangaly zao mahatonga an'izany rehetra zany manko misy fotoana reo lay na ny literatura na ny lahabolana zay atsika eto atsika malagasy zany rehefa mitentsika zany ohatsy hoe miresaka an'ity spoken word ity zany tsika de mitentsika zany miaino an'leo grand corps malady teo de hoe le izany tsy mba zafy le ina moa lay miseho nanahoana hoe tony tony raha tsy nisy ny lehilahy misy zay miresaka momba ny vehivavy zay izany tsy mba zafy zay fa lehilahy asongadiko eto de hoe ay raha miaino an'le grand corps malady ka miaino an'ilay irany tsy mba zafy momba ny vehivavy iny de asa hitany namana liva io zay de asisika satoinany kely de hoe raha hovaina ve ny gadon'izay de lasa spoken word zay de misy fotoantsika ohatra zao rehefa miaino tokatoka de na hoe sova salab zany de na hoe eny tokatoka sova de hoe ka zany vetsy zany niany nalain'ny mpanao rapitahaka de misy fanahafana le izy de tsy midika koa zany hoe le atsika nalain'ny olona tahaka na isika no nangala tahaka ny an'olona de andeo aratsika andao letsika anaraka sombony kely amin'irany tsy mba zafy
vehivavy amin'izay tsy mba zafy kosa napitsa vehivavy teo amin'ny any ao anatin'ilay tonikirany tena ho teneniny eto miditra misy vehivavy any bo tena mafonja am'le afatra zany hoe zany le ilahy kanefa rehefa manoloana ny vehivavy dia manahoana ny le ilahy fa ny ndreo grand-corps malady vehivavy manjapirava raha hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany teo dia rehefa miaino an'izany zao dia mety misy alaim-panahy zany hoe spoken word koa zany ny le ilahy tsy mba zafy iny dia angamba fa tsy spoken word namozona ny tsy mba zafy ely izy sady tsy silama fa dia hira tsotra zao le izy fa mba mampita fotsiny zany tiana hevitra tiana ampitaina ao anatin'izay antony tondrana le hirany tsy mba zafy zay misy fotoana tsy any ny betsaka ny hoe tsika teto mantsy dia lahabolana dia ny lahabolana io ohatra zao tsika miteny hoe aiteny dia any mifaritra hafa misy ataony hoe ampitsoteny dia nefa rehefa ampitaina dia hoe kaity ve tsy aiteny any ka zay ny antsony azy zany ny anaran'iny rehefa hoe ampitsoteny iny dia ampitsoteny iny rehefa aiteny iny dia aiteny iny ohatraohatran'izay zany le izy hoe tsy mba zafy namorona ny tonira hoe ny le ilahy mety tsy nieritseritra n'izany spoken word zany mihitsy izy fa dia nefa rehefa miaino le madame ny le grand-corps malady dia inona moa zany tsy ma-spoken word an'izany fa zay no namozona tsy zay no namozona ny tsy mba zafy azy dia tsy spoken word zany le izy ankasitratsika ny namana fanjaraza ny vahiny tanatin'ny fandahana solotena avy amin'ny fobe momba teny akademia malagasy mankasitraka ny namana leva ihany koa tsika nikajy ny sehatra teknika isorana ireo zay nandefa ny SMS sy nanjoy hatramin'ny farany ny fandaharana teto mankasitraka ny ireo zay teknisiana rehetra ao ambadika manomanomana ny sary zay mbola ho alefa amin'ny YouTube ihany koa dia azonareo verenana jerena sy enona zany amin'ny site ny radio Don Bosco zany ny fandahana teto dia izahay reto mametraka ny mandra-piresaka mandra-pitafa ary mirary fety sambatra ho anamana fanjaraza misaoza tompoko an'ny resaresa zay ny raha soa tamin'ny SMS teo makasizaka makatelina tompoko litératiora riba fanabeazana malagasy ranoray filira iresahana ireo fomba fanoratra fiforonana ny teny ireo fiteny marina fanazavana ny atao hoe kanto ny karazany sy ny firafitra litératiora isamparitra kabary sansisa famelabelara-kevitra fanorona ny fomba isan-karazany filira isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny 20 ora filira iarana amin'ny tsilavina juladimy ny aina